Nivoaka kosa ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha sénateur Lilson ary dia noafany fitsarana ambony tenany tamin'izany rehefa avy nomeloa ny fitsarana ambaratonga voalohany eritaona hatramomaizana tamin'ny taona 2012. Izay ny amin'iny fa raha nambarany député ny Manakara Benja Urbain Andriatsizehena mikasika indrindra ny fanendrenan'ny Premier ministre vaovao Ntsay Christian dia manohana azy ireo député 770 miaraka amin'ny fitondrana. Manohana ny Premier ministre vaovao Ntsay Christian ny député 770 miaraka amin'ny fitondrana araka nambarany député ny Manakara Benja Urbain Andriatsizehena iverina ity mpanao politika ity ihany koa fa ametraka ny tsy fiandaniana ary hitondra makany amin'ny fifidianana ny Premier ministre sy ny gouvernement vaovao apetraka Ntsay Christian. Voatendry moa zany Premier ministre vaovao isaora aloha zany ny mpanao politika rehetra raisiko manokana amin'izay zany ny filohan'ny republika raisiko manokana ny filohan'ny tetezimisa teo aloha lehibe ny Mapara ary koa ny solombavam-bahoaka ny dany sy ny ankilany satria raha misy ny krizy amin'ny firenena tsy maintsy misy ny fampadeferana ny ampo fa tsy maintsy apetraka ny tombotsoa ambony ny firenena dia io moa zany ny Premier ministre ny marimaritsy raisiny io zahay ato amin'ny solombavam-bahoaka maro anisa eto anivon'ny antimeram-pirenena dia manona ny Premier ministre Ntsay Christian ary koa mitsodrano azy mba atafatsangana ny gouvernemanta araky ny fepetra napetraky ny fitsarana avy ny lalam-pandroana. Zava-dehibe ny fampandeferana ny ampoa amin'ny zavatra ohatrao zao satria ny tanjona dia tsotra ihany ny ahafahantsika miatrika fifidianana amin'ny taontia indrindra fifidianana filohan'ny republika ary fifidianana madio mangarahara ekeny be sy ny maro. Lazy Benja Urbain Andriatsizehena fa nolotra anarana ho ministra ao anatin'ny gouvernement iraisana izy ireo. Premier ministre marimaritra iraisana dia mitohy koa io anivon'ny membre ny gouvernement zay dia manana olona manana candidat ho atolotra ao anatin'ny gouvernement alefa ny tsy hoe lany amin'ny Premier ministre ny liste izy ireo ary alefa koa any amin'ny filohan'ny republika. Andrasana amin'ny herinandro ity ny fanendrena ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement Ntsay Christian.